anio zoma fa 1 ny volana febroary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masindamarika, nalaina tao amin'ny toko 19, andininy 470 ka hatramin'ny 770. Izay ahafon'ny ainy noho ny fitiavanay sy ny evanjely no hamonjy azy. Tamin'izany andro izany, nantsoin'i Jesoa ny vahoaka mba amin'ny mpianany ka nilazany hoe: raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo-fijaliany ka hanaraka ahy. Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny fitiavanay sy ny evanjely no hamonjy azy. Inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny fanainy? Sa inona no azon'ny olona omena ho takalon'ny fanainy? Izay omena tray sy ny teniko amin'ity taranaka mpitsangajanga sy mpanota ity, dia omenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy izy ho trono ny anjely masina. Dia hoy koa izy: lazaiko marina aminareo fa ny sasany aminareo eto dia tsy hanandra-pahafatesana raha tsy efa mahita ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny voninahitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao, ry Kristy.